avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manoltranao vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manoltranao vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manoltranao vaovao. Maneho miariary fanaovana tsinotsinona ny fokon'olona ny zava-mitranga ny toliary manoloana ilay tetikasa basy toliary amin'izao fotoana. Maneho miariary ihany koa fa manao tsinotsinona ny fahaleovatenina sy ny fiandrianam-pirenena malagasy. Manoloana fisamborany mety tamin'ny filaminana ny iray tamin'ireo mpanohitra ny tetikasa basy toliary. Olona miisa roa manohana io tetikasa io ihany koa no nosamboriny fokon'olona ny maraina teo tao Benetsy. Manomehatra amin'ny rampitso amin'ny 9 maraina ny poniny amoahana io namany voatazona io. Raha tsy mivaly hosakanan'izy ireo ny RN9 ary toy ny fisamborana ireo mpanohana ny tetikasa. Mitaky ny fanamafisana ny fikarohana aingana ilay sambo AW ireo avany mpandeha any anaty sambo izay tsy hita efa 20 andro mahery zay. Ny sambo AW izay niala tao Mahajanga ny 9 Jona lasa teo ary tsy hita izay misy azy nanomboka ny 7 Jona hatramin'ny androany. Mpanao kasi-poin iray tena mahamasina ankady lalana no nitafen'ny jolahy miisa 2 mirongo basy raha teny an-dalana hiazo ny toerana fiasany ny maraina teo. Lasan'ireo jolahy tamin'izany ny vola mitetina 520 tapitrisa ariary. Any ivelany any Haïti nanomboka ny volana janoary hatramin'ny 17 ny volana jona lasa teo mihoatry ny 3 arivo ireo olona namoiny ainy raha mihoatry ny 2 tapitrisa kosa ireo voatery tsy maintsy nafindra toerana no ny herisetra ataon'ireo andehan-jolahy mitapedina any toerana trany. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV amin'ny ity alina ity. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny matoa andatsora avy hatrany ary ndehanoko afantsika izay fampahalalam-baovao izay ho amin'ny ity alina ity. Maneho miariary ny fanaovana tsintsina ny fokon'olona ny zava-mitranga ny toliara manoloana ilay tetikasa basy toliara amin'izao fotoana. Maneho miariary ihany koa fa manao tsintsina ny fahaleovatenina sy ny fiandrianam-pirenena malagasy izany. Ary ao ary ny matoa andahatsoratra. Mampatsiahany mahazava-dehibe ny antsoina hoe fokon'olona ny zava-misy eto amin'ny firenena indrindra ny tranga fanoherana ny basy toliara amin'izao fotoana. Ny fokon'olona raha adika dia vondron'olona mipetraka maromaro mirafitra amina fokotany iray izay manana ny tantarany, ny fombafombany, ny kolotsainy ary koa ny tombontsoa iombonany. Tanjona ao anatin'izany fivondronana izany ny fandraisana fanapahakevitra ifotony, iraisan'ny rehetra, eken'ny rehetra ary koa fanamafisana ny fifamatoran'ny olona amin'ny fiarahamonina, ny fanaraha-maso, ny fandraisana andraikitra ary koa ny fiarovana izay tombontsoa iombonana izay. Midika izany fa rafitra ara-tsosialy sy ara-politika efa nisy hatry ela teny anivon'ny fiarahamonina malagasy izany fokon'olona izany. Ity farany no mifampitondra sy mifampitsinjo, manapa-kevitra miaraka amin'ny alalan'ny fifampiresahana, amin'ny alalan'ny fanapa-kevitra iraisana avy eny fotony. Taratry ny demokrasia miainga eny fotony ny fokon'olona. Arak'izany, ny fokon'olona dia tsy mijanona amin'ny hoe rafitra fotsiny ihany, fa politika ifampitondrana, politika ifampifehezana. Raha izany, ahitana taratra ny fanajana sy ny fanomezana asina izany fokon'olona izany ve ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Omena lanja ve ny fokon'olona ka hakana hevitra sy enoina teny sa izay mety sy izay tian'ny mpitondra aty amin'ny fanjakana fohibe ihany no tsy maintsy atao. Miaino ny etaetan'ireo mponina anatin'ny komuna miisa 5 voakasiky ny tetikasa basy toliara ve ny mpitondra sa manao amboletra ka mampiasa hery sy fahefana raha ireny hitantsika nanomboka omaly ary ny toy androany ireny no zava-misy ao toliara. Manome fahefana ny vahoaka ny fokon'olona ary mifanampy mametraka fitsipika sazy ary mandray fanapahakevitra amin'ny alalan'ny ady hevitra. Nisy ve izay ady hevitra izay
mialohan'ny herisona amin'io tetikasa Bastoliara io. Fiarovana ny mamalagasy ihany koa ny fokon'olona ary fomba iray ampanjakana ny soatoavina sy ny kolotsaina malagasy, mitahiry fifanajana, fiaraha-mientana, fahamarinana ady amin'ny kolikoly. Mbola misy ve izany fanajana izany? Raha toka amin'ny 3 ora maraina ny tonga ireo mpitandro filaminana, misarotava, misambotra olona naneho ny heviny tao Benetsy. Toa tsy misy intsony izany fokon'olona izany raha ny eto amintsika no jerena. Ny fokontany sisa no ajoro sy ampiarina amin'ny fomba ofisialy, fa ny fokon'olona amin'ny endriny feno tsy miasa intsony, tsy asiana lanjany intsony, ratsy any amin'ny tontolo ambanivohitra lavitra any. Ny fanomezana lanjany fokon'olona nefa no ahafahana mamany olana sy ireo disadisa isan-karazany. Koa raha tsy omena lanja ny fokon'olona, vao maika miamitombo ny olana miainga ny fotony. Amin'ny alalan'ny fokon'olona no ahafahana mifesy sy mitondra tena, amin'ny alalan'ny firaisan-kinina sy ny fandraisana andraikitra, hitondra filaminana, fanatsarana sy fampandrosoana, miainga eny fotony. Araka ny voalazan'ny kolonely Ratsimandrava fahiny manao hoe, ny fokon'olona no antoky ny fahaleovan-tena sy ny fiandrianam-pirenena. Izany hoe, izay mikendry anao tsinotsinona, amotika sy andava izany fokon'olona izany, dia mikasa ihany koa anary ny fahaleovan-tenantsika, ary koa manao tsinotsinona ny fiandrianam-pirenena malagasy. Manoloana ny fisamborany mpitandro filaminana ny iray tamin'ireo mpanohitra ny tetikasa Bastoliara, olona miisa 2 manohana io tetikasa io ihany koa no nosamborany ny fokon'olona ny maraina teo tao Benetsy, manome fe-potoana hatramin'ny rahampitso amin'ny 9 maraina ny ponina moany io namany voasitazony io, ka raha tsy mivaly izany, hosakanan'izy ireo ny lalam-pirenena fahasivy, ary toy ny fisamborana ireo mpanohana ny tetikasa, ka eto Andriatsilavo. Tonga vao maraina ny sambotra mpikambana iray ao amin'ny fikambanana mazoto tao Benetsy ny mpitandro filaminana izay nanao sarotava. Fisamborana ny seho tokony ho tamin'ny 3 ora maraina. Nisy gendarme taminay teto tamatongady tamin'ny 3h nampanambory ny merany ankilimaliniky miaraka amin'ny fokon'olo sasansasany izay pombany bazy ka azo sambotsy namanay mazoto raiky nandesindreo agny tamin'ny 3h saiko ndray zay ilalagna ny fanjakana mampanambotsy amin'ny 3h zay ary reo olo amizay milagna anay lohandohany abiaby vatatena nandrinirigiriny ma ila voatery nanao hetsy koa iringiriny samborinay koa reo vahoaka aminay tia porany bazy regny hatra mera zaka samborinay fa mbo tsy azonay koa fa samborinay abiaby lafa atao pombany bazy roe azonay hajarinay amin'ny prison pisenay azy agny koa maty tsy raha rahanay fa raha tsy ambo. Rehefa voasambotra araka izany olona ray mpikambana ao amin'ny fikambanana mazoto io, ny sambotra olona miisa 2 mpanohana ny tetikasa Bastoliara ihany koa ny fokon'olona. Omena hatramin'ny 9 ora maraina rahampitso, amitsorana io olona io ny mpitandro filaminana hoe izy ireo. Raha tsy izany, ho tapahana ny RN9 ary toy ny fisamborana ireo mpanohana ny tetikasa izay efa fantatry ny mponina ao an-toerana avokoa raha ny fanazavana. Raha io va anakaigny nangalatsy raha io. Alara hay ka ampanambory vazaha magnenogna akoho. Anakinia ny vononona io, ka ombinia nangalarina io. Ngantony ampigadragna azy agny io, tsy hany tsy rano. Manahelo rahay ray aman-dreniny. Nanareo hanao akory. Rahay tsy magneky bazin'ny Toliara hitranga sy topeo. Ngantony tsara soegny fa raty tonareo eto folohan'io ifanety tsika amitoy. Nareo manao tao fahatany. Ngolo miaro ny tanin-drazany tsikasi. Baka ia lalagna hainareo zao. Ary nareo forsa zay raha angataina eto nareo mpitandro filamina. Lafa nareo tsy aro zomo pirenena malagasy. Miala eto mandana France agny. Fa za tsy mila nareo. Matona atao forsa nareo hoe mpitandro filamina iaro tanin-drazanareo malagasy toy. Zay nanangana saina nanampisia saina foty, mena, mahitso. Nareo forsa zay. Nareo no miaro ratiky olo pangalatsy zao avao ziky farany. Pandravarava. Dralan'izao firy io. Tsy mitovy amin'ny balasalombiry amboleko raha bandy raiky ny drala miany bazy ahy. Tsy magnenky an'io fanamborana mana io rahay. Satria raha tsy magnenky ny Bastoliara. Navara tsy zotso. Natafondro hipoaky. Raha tsy magnenky io tsy magnenky avao.
Ndraraha vono anareo. Ndraraha tondro kory raha tsy magneky avao. La tsy mipody na manay aminareo agny igny androany haly jusqu'à mare 6 heures. Tsy miboaka na manareo azonay agny roe rey. Tsy magneky ny vahoaky voatery tsy maintsy nanambotsy koa anreo pomba ny base toliara zay nitory anay ka nahazo namanay. De nahazo koa zahay ka regny namandrozy azonay agny regny tsy hiboaka eto rey la tsy miboaka eto gnanay igny. Zay ny fagnarahantsika zay lafa tsy miboaka eto namanay igny tsy miboaka eto koa namanareo reo. Zay no ambarana eto fa miangavy anareo mpitondra fanjakana ajanony tanteraka aloha ty fitrandrana ty fa raha ty tsy mijano hiteraka korontaky ary hiteraka in'olo maro ho maty am'izao raha zao. Arak'izany manamafy fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny tetikasa basy toliara izy ireo ary mitaky ny amoahana ny naman'izy ireo no sambory ny mpitany filaminana ny maraina teo. Ahina ny sy ny fifandonana mahery vaika any an-toerana raha tsy misy ny fanapakevitra raisiny. Tsy manaiky hatramin'ny farany tetikasa basy toliara ireo mponina ho toliara faharoa sy ny fikambanana mazoto tsy tondra vokatsoa ny vahoaka fa ho an'olombitsy io fitrandrany io ka miantso ny mpitondra mpitsahatra ny tetikasa ireto farany fa nadedina mikasika izay hoentiny irina fitiavana. Nampekapeo ireo mponina ao amin'ny komina Tsiansia sy Ankilimaliniky toliara faharoa miaraka amin'ny fikambanana mazoto manoloana ny fitrandrana fasimainty ataon'ny basy toliara. Iteradoza ho an'ny mponina ao an-toerana ny fitrandrana fasimainty amin'ny tetikasa basy toliara io izay amotika ny asa fiariana izy ireo na ny lafiny ara-tontolo iainana na ny ara-toekarenana na ny ara-tsosialy. Misy politika ambadika tsy mazava ihany koa ny fitrandrana basy toliara izay olombitsy no mahazo tombontsoa betsaka ao anatiny. Ajanony tsy misy atakandro ny fitrandahana hoy ny antson'ny mponina nandritra ny fivoriana ny arahan'izy ireo tao benety sy tsy afanoky. Labo basy toliara mihetsika anao hiasa sy mila fagnampiany fanjakana raha satria basy toliara ao mbadiky fanjakana eo avao ka somary titrany fanjakana raha ibakeo miova basy toliara hanoitsy anefa rahay nagnino la klasy nasana ireto sy nankanareo io ka ira hiasa gnale magnosaka agnanareo zay barazevana inio raha ohatsy amizay fanjakana fa tahambilitsy fampandrosoana sa ahantony basy toliara alefa ny bakagny ngazy zay nifidia azy io hankasoany Madagasikara fe ahantony basy toliara ampela lavitsy eroy fa lambo basy toliara mihetsiky tsy ankatogny fampandrosoany fanjakana raha satria olo ambadiky avao tsy fakalavitsy rozy. Nanomboky tamin'ny 1960 tsy basy toliara mihitsy ro namelo anay teto fa ndragnahary ro nahavelogno anay tany ty ro nivelomanay tahakan'izao rano igny ananikegny mandeha maro soa mamokatsy zahay tsy ankegnany any basy toliara misy lafiny maharatsy azy tsy ankengnanay azy misy lafiratsy gnao fe tsy avolo tsy atalilondrozy anay fe hainay reheo fa politiky io va ka tany velarany tany kominy Tsansia toy olo mamboatsy lolo tokony ho 20 ny tompony fa tsy heretserety vahoaka amin'ny kominy Tsansia toy tsy magneky any bazy hitrandraky zahay satria politiky ro asany. Fitaka ny tatitra nomena momba ity tetikasa basy toliara ity tandindomondoza ny fahasalamam-bahoaka sy ny famokarana manoloana ny vokatra tsy ateraky ny fitrandahana fasimainty. Nampitandrina ireo mponina fa tsy andefitra raha mbola misy fiara nampanao iraka avy amin'ny tetikasa basy toliara mivezivezy any an-toerana. Tsy eken'izy ireo ny fakana ny taniny sy ny fikitiana ny alina raha ny fanazavana. Manomboky zao basy toliara de stop safe misy lafiraty ny basy toliara ranona igny ho ritsy ho mosare zahay raha enan'izao vintsy sarana antoany basy toliara eo sady magnelitsaho mahavandivandy mbao mandrebireby mbao hoe miposaky masandro toliara de vandy zay tsy magneky an'izay mihintsy rahay. Araky ny teninao président hoe 15 metra ny tany io ambany hitrandraha io hijanao ve io 15 metra io sambo handeha ary ia hiharopetraky amindreo gnipoizy amin'ny tragnony tsy raha ny rano ka hipetraky eo avao fa tsy maintsy handeha ny dikan'izay zany simba ty taninay tsafanoko ty sady 1 kilometra miala ny hitrandraha io ty tany ty hakopaky ty tany ty ho iza za ny gn'antony ny velomanay zahay tsafanoko am'izao laha hohatsy fa hampandroso maro beleo i aminay atoy maro kabaro aminay atoy maro balahazo aminay atoy tamatesy vokatsy hinaniky zao ndratragnonay reto aza lagnalomban-drano hinaniky zao koa ajanogno manomboky eto aloha fitrandrahana basy toliara rahay tsy hagnenky anio na dia hino idona na ino hiatra
satria za hinaniky zao hiambany base toliara satria entsaky fitapitaky zay nataondrozy aminay atoy raha hinaniky zao. Mbola nigiazan'ireo mponina Benety sy tsy afanoko io fiara tsy mataho-dalana misy atelo no sakanany ny fokon'olona ireo. Mihamafy araka izany ny fanoeran'ny mponina nitetika asa base toliara. Ny fanjakana ankilany manao amboletra irosoana amin'ity tetikasa ity. Ny zava-doza mitarika famonoany amin'ny samy mponina samy malagasy manohana sy manohitra ny tetikasa ankehitriny ny zava-misy manoloana izao fisamborana izao. Lafim-baovao hafa kosa indray mitaky ny fanamafisana sy fikarohana aingana ilay sambo AW ireo fianakaviany mpandeha anatin'ny sambo izay tsy hita avy efa 20 andro izao. Ny sambo AW izay niala tao Mahajanga ny 12 Jona lasa teo ary tsy hita izay misy azy nanomboka ny 17 Jona hatramin'ny androany. Anjareo Berkol Mahajanga. Ny ahitana ny avan'izy ireo velona faran'izay aingana io no andrandray ny reto fianakavian'ireo mpandeha sy ny ekipa any anatin'ny sambo AW izay tsy hita popoka nanomboka ny 17 ny volana Jona 2022 raha ny aingana avy teto Mahajanga hiazo ny nosy Komoro tamin'ny 12 ny volana Jona lasa teo. Miaina ao anatin'ny ayay sy tebiteby isan'andro hatramin'izay ka hatramin'izao ireto tobokavana ireto raha nambaran'izy ireo ary nanome tsiny ny amin'ny fitavozavozany ny fifanankalozam-baovao sy ny fahatarany ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana foibe manoloana ny zava-misy na teo aza ireo ezaka maro samihafa efa nataony ny fitondram-panjakana avy eto an-toerana. Hatreto aloha tsy mino zay efa maty zareo fa angatahinay aminareo mpitondra fanjakana mahefa itoy araka zay aingana tsisy atakandra ny fagnanaovana fitadiavana ireo avanay ireo ody velona eto aminareo ahitanay vokan'izao fikarohana zay. 20 andro taty aoriana ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro no gadona teto Mahajanga ny fanakalo hevitra mivantana tamin'ireto tobokavana ireto sy ny tompon'ilay sambo. Betsaka ny tsaomely ny amin'ny tambazotra serasera mikasika ity sambo ity ao ny milaza fa lasa ny Jolay tsambo any Somalia ny sambo. Nisy araka izany ny fanazavana mifandraika amin'izay. Mbola itoy ny zavatra reny satria tsy tokelsoroka tsy miasa zay andro aman'alina mifandray tsy tapaka amin'ny firenena zay manodidina zay efa nisy fiara-miasa amin'ny voimera ny ranomasimbe Indiana sy ny firenena manodidina ny atia tapany atsimo atsinanana ny Afrika zany ao ny Tanzania, ao ny Kenya, dia ao ny Somalia. Anatin'izany dia mitady foana ny vaovao maropotra. Iara-mahafantatra atsika fa amin'ny alalan'ny tambazotra sosial misy manome karazana vaovao milaza hoe ny fahitany zareo ny sambo reny na manana antota-baovao mikasika an'ireny dia efa nanao faniadidina zay ahafantarany marina. Dia anisan'ny ny aditsika ny olona manely tsao na milaza vaovao tsy marina zay mamparatra ny fianakaviana zay anaty ny etaeta anaty ayahina hoe ny fahitana na tsia ny fianakaviana. Hatreto amafisiko etony raha matotsika mbola tsy nahita debris na potipoty na sambo milaza hoe mety rendrika le sambo na tsia tsy nahita atsika santionana sakafo satria nitondra entana zay milaza 5 amin'ny 80 tonnes zany 65 tonnes dia misy le rado koa le canot de sauvetage dia dikan'izany mbola manantena mbola mino zahay fa mbola velon'aina miavatsika reny zany dia atao zay fomba rehetrarehetra ahitana ny zareo. Tsy hijanona treo araka izany ny fikarohana amin'ireo firenena maro samihafa sy amin'ireo firenena izay ahihahina fa ahitana ireo sambo ireo fa hitohy hatrany raha ny fanazavany ary ho atao lavidavitra kokoa mba ahafana mahita vokatra amin'ny fitadiavana ny sambo isy ireo mpandeha rehetra ao anatiny. Entanina ihany koa ireo rehetra izay manam-baovao marim-potitra mikasika ity raharaha ity anantona eny anivon'ny brigade de recherche ny CRGN Mahajanga mba ahafahana manampy azy ireo amin'ny fikarohana.
Fatakina ny amoana amin'ny Antsipiriany sy Mangarara ny valin'ny fitiliana lefa tany ivelany tamin'ilay raharaha Amerikasina ho nisy olombavim-bahoaka nanovana fanadihadiana. Ny vaovao samihafa mielana anivo ny fiarahamonina izay miteraka iasy tahotra ho an'ny vahoaka. Hatramin'ny onjam-peo iraisam-pirenena aza miditra antsehatra amin'ny fanadihadiana ny raharaha ka tokony tsy hafena ny vahoaka intsony izany raha ny fanehoan-kevitra tsy aro Rasoarivelo. Mampirorosaina sy mampiayay ny vahoaka malagasy any fielezany vaovao samihafa mikasika ny valin'ny fitilinana lefa tany ivelany. Niditra antsehatra nanao fanadihadiana mikasika ny raharaha ny onjam-peo iraisam-pirenena iray. Nanamafy afa tsy ampy hamaritana ny antony nahafaty ireo olona ny valin'ny fitilinana natao tamin'ireo singa nalaina tamin'ireo narary sy namony ainy izay nalefa tany ivelany. Tsy nanome valiny ofisialy mahakasika ny fitiliana ilay laboratoara nosafidian'ny fitondrana malagasy. Ireo tompona ndraiky mpanjakana voakasika ankilan'izay nanizingizina fa tsy botulisy mafafana pozinana no nitranga. Inona ny tena marina? Atakina ny amoahana sy anovana tatitra Mangarara sy feno mikasika ity raharaha ity ho nisy olombavim-bahoaka nanohevitra. Matoa miezaka manala dia mahatsapa fa na misy feo mandeha mavesatra loatra manipy ny andraikitra ny amin'izy ireo na tena hoe any mihitsy lojikan'ny fanadihadiana ny tokony andeha. Fa tena niezaka nanala raha tsy diso ny fitadidiako dia ny teny mihitsy hoe okizay ifiresahana zavatra hafa fa fanapoizinana ny ninana tao io. Nometoky teo anivon'ny gouvernemanta fa hoe hanao an'ny fitiliana iny anamarina ny zavatra noeritreretany zareo tany ivelany. Fa ny zavatra nylazaina dia le version tany aloha ihany. Tsy misy précision. Le version tany aloha ihany manamafy fotsiny hoe fanapoizinana ny ninana tao iny. Ary nampiana rangamba le hoe singa tsy fahita. Zay fotsiny. Fa maninona raha lazaina ny Antsipiriany, maninona raha lazaina ny marina, maninona raha avoaka ny tatitra. Reny ange tsy lazaina mbavy, tsy lazaina par téléphone reny, fa antsoratra reny, manjary manitatra ny problema efa misy. Araka ny fanadihadiana nataony RFI hatrany, voalaza fa tsy manana fahafahana hamantarana ny mety ofisiany toksiny botulika izay ahafantarana na botulisme manatsila laboratoire. Hatrany am-boalohany no efa nampandrinadrisany vahoaka ho hatrany fanehoan-kevitra. Inona no tena feny fitondrana izany tsy ho lazaina amin'ny malagasy? Ny tena ina mantsy ao anatin'izao zavatra zao ary miely any anivon'ny tambazotra serasera zany dia misy fifampiarovana any ananiny any. Mba tsy tenenana hoe misy zavatra Antsipiriany tsy avoaka any dia avoaya ny valin'izay fanadihadiana izay. Zany tsy afenina zany fa mahakasika olona maro, ampolo maro ary efa fantatra fa raha lasa manana hadirin-geza eto amin'ny firenena izay tonga hatramin'ny hoe efa tokony misy fisaonam-pirenena mihitsy. Fa eo zany no ahitana hoe hatraiza ny fahamatoran'ny gouvernemanta mikirakiranyio tranga io sy io raharaha io eto anivon'ny firenena. Averintsika fa ny fanjakana ny tompony andraikitra voalohany. Ary raha nisy zany fanapoizinana ny ninana tao zany asehoiny marina dia ireo voatonona tamin'ilay izy samy manao démenti. Zay nge mba voambolana mahalaza azy. Samy manao démenti izay voatonona tao anatin'io resaka io mba ahafahana milaza hoe inona zany no dingana tokony atao ara-panadihadiana sy ara-pitsarana. Efa lasa raharam-pirenena ny tranga fahapozinana sy fanapozinana ara-tsakafo eto amintsika. Serasera fandeha-miantsaina no ataony fitondrana. Tsy misy fanazavana ofisialy mahatonga izao fahamoizana ain'olona maro izao. Ilay efa mpanjakana mihitsy no tsy mipetraka intsony eto amin'ny tany sy ny firenena ho ny fanehoan-kevitra voaray. Fomba fiasa izay mitarika iasy resabe ny anivon'ny fiarahamonina. Tranga tsy fandriampahalemana vetivety. Mpanao cache-point iray teny Mahamasina Kadilalana no nitafiany ireo jola mitabiadiana misa roa. Raha teo andalana hiazo ny toerana fiasany maraina teo. Lasa ny ireo jola tamin'izany ny vola mitetina 520 tapitrisa ariary. Rina fitiavana. Tokony ho tamin'ny 7 latsaka 10 minitra maraina teo. Eo amin'ny 100 metatra latsaka miala ny tobiny Zandary eo Kadilalana no nitranga ny fanafiana. Anosakanan'ireo jola avy hatrany ireo olona misa roa izay mpanao cache-point raha iny nivoaka ny trano andeha hivarotra monjy ny toeram-pivarotany eny amin'ny manodidina ny Mahamasina Kadilalana iny. Nanambanambasy ireo olon-dratsy tsy misarotava ary nosotomin'izy ireo ny sakosy ny vola. Mitetina 520 tapitrisa ariary ny vola lasan'ireo jola ary tao anatin'ny minitra vitsy no nanatanterahany ny fanafiana. Nidina avany zany zay tamin'ny 7 latsaka teo dia nisy banderole teo dia nisakana anahy. Teo dia sady nambana amin'ny basy no nalainy ilay entana tetỳ amin'ny tanako. Tetehina tetỳ amin'ny zonako. Dia teo dia nirofiny ny tany ilay entana dia zay avy eo nirahonany tamin'ny basy.
dia lasa nytany le entana satria tsy voazonay satria izay sady nampitahory no raha nambanany tamin'ny basy moa izy no to dia nysotominy le entana dia lasa nytany tsisy ny saritavy izy fa ohatran'ny olona tsotra reny ihany dia nanao capuchon indray izy aloha olona sady ohatran'ny tsy hitanay no mbola tsy fantatray mihitsy zay tsy nanam-poinina fa to dia nitsenainy avy any fotsiny dia motoany nijanona teto najanona teto ny moto to dia natapazao lalana midina dia zay tetoteto mihitsy ny sakanany to dia nitsenainy fotsiny dia nalay letana tena aminazy be olona teo be olona manodidina teo be olona fa tsisy afaka nanao inina fa tsy efa nipetraka ny andro mialoha teo amin'ity sampanandalana ity ireo jolahy roa tsy misarotava raha ny filazan'ireo nanatry maso nahita ny fanafiana miororo sy velotaraina ny olona manoloana ity firongatra ny tsy fandriam-pahalemana ity atoerana akaiky ny mpitandro ny filaminana raha ny aty akadilalana sy mahamasina asaingy tsy misy tahotra intsony ireo olon-dratsy manafika amin'ny andro maraina sy atoandro fivezivezen'ny olona ho etra ny fanazavana zavatra mampalahelo anay zany a dia ny CR io ambony kely io gendarme eo ambony io midina ao ambany eo dia any amin'ny polisy any amin'ny 5e nefany la eto amin'ny andro tandro maraina be iny dia efa misy fanendahana dia ny fandriam-pahalemana zany zay mba mangataka zany zay ny sécurité tokony mba avonjeny président mihitsy inona ny tibérécotion raisy ny président sy ny olo amin'ny filaminanao zany inona ny fanapahan-kevitra raisiny amin'izao fandriam-pahalemana indrindra mahazo an'ilay vahoaka majinika zany no tena hiaran'izao atsonjayana fiainana izao volanay zao very inona zay zany firy reo zao very ny volany dia tsy miasa zany akorondray tonga dia very ny asa miaraka amina zay zany mangataka amin'ny président mba meo solution mba meo vahaolana zao tsy fandriam-pahalemana zao ny aparitaka amin'ny mpitandro ny filaminana manerana ny Madagasikara mihitsy zao zavatra mahazo zao mety misy zao amin'ny tsiny me vola be zany hoentina andeha akaiza nandeha akaiza nefa ny any tena lazaina mazava tsy misy tsy afaka iainana sy atao io asa io raha tsy misy vola mba ahodikodinao anatiny ao dia zao indray vola nampiasaina mba mahavelona anay moa asa efa niainanay amin'ny taona maro zao indray lasa ny jiolany volanay zay zany tena mba mangataka amin'ny fahefana maefa mihitsy ny hoe mba arovo ny fandriam-pahalemana indrindra ny vahoaka majinika nametraka fitoriana tena nivy ny mpitandro filaminana ireo mpivarotra taorian'ny fanafiana nyseho androany tsy amin'ny toerana iray ihany fa saika mahazo vana amin'ny toerana maro tatoato ny tsy fandriam-pahalemana na andrenivohitra zany na any ambanivohitra hiaro ny vahoaka sy ny fanana no andraikitra napetraka amin'ny mpitandro ny filaminana mampametra-pantanina ny olona nefa ny fomba fampiasan'ny fitondrana ny mpitandro ny filaminana eto amintsika raha ny tsikaritra tsara ambina ny mpitondra ary ampiasaina mafiaro ny fahefan'ny mpitondra ny filaminana latsa-danja raha mitamin'izany ankilan'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany akasa manjakazaka ny olon-dratsy tsy misy fiariana sy fampandrosoana vanana raha tsy mipetraka maharitra ny fandriam-pahalemana ka anjaran'ny mpitondra no mitady vahaolana amin'izany ny lafim-baovao iny ihany koa no entina misy teo anatin'ny doka fohy ndao ary One, two, three, four. What are you waiting for? Come on, follow me. Come on, dance with me. Just lead your destiny as far as you can see. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Kiri, kiri, kiri! Chafuiza kwa minea acharova kuwakai tiki tiki vo mandenga masuanu. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable. Olujabe, ikifinete, 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 yes, yes, ikifinete, 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 yes, yes, ikifinete, 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 yes, yes.
grâce à nettement 25 000 et ce 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322, étoile vite, dièse. Le nouveau showroom Serra au centre commercial à Ecopark Tanzbat redéfinit l'expérience de shopping en proposant un espace personnalisé où architectes, designers et particuliers peuvent découvrir nos produits haut de gamme. Design, esthétique, innovation, carrelage de qualité qui donne vie à votre environnement, gamme de sanitaires à faire rêver, des vasques et lavabo design, robinetterie. Le nouveau showroom Serra à Ecopark Tanzbat, plus qu'un simple espace d'exposition, mais un lieu exclusif où innovation et créativité se rencontrent. Venez découvrir notre large gamme de produits exclusifs Serra dans notre nouveau showroom au centre commercial à Ecopark Tanzbat. Serra, redefining excellence. Ino malesa ny tagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa malesy zany boisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda amepanon brox yan. Cosmos se déplace à l'intérieur de la City Event à côté de Super U. Plus spacieux, plus de choix pour mieux vous servir. Électroménager, meubles, TV, audiovisuel, téléphonie, fitness, décoration, outillage, instruments de musique et bien d'autres encore. Ne ratez pas notre offre spéciale ouverture du 10 au 13 juillet. Avec des remises allant jusqu'à 50% sur certains produits uniquement à Cosmos La City. Vous avez bien entendu, jusqu'à 50% de remise sur certains produits. Et c'est uniquement à Cosmos La City Event à côté de Super U. Cosmos, votre partenaire de confiance. Salamatoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo safidianana. Tsy tiany bibikely io a. Tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao coussin ana-canapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatafy soka. Mora diovina sady tsy matahotra rano. Nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique. Le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refsetine. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ohatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao anjakany tsy fahaiza mitantana amin'ny lafiny rehetra ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana antony mapotika ity taranjay ity ankehitriny ho ny filohan'ny komity hamerina ny asiny baolina kitra efa maro ny vahaolana naroso saingy tsy nisy notanterahina izany ary nanaitra ny navelatra amin'ireo bonne pratique teo aloha Yves Richard mitatra ny Tsiprian zay. Isan'ny rafitra notondron'ny komity hamerina ny asin'ny baolina kitra ho tompon'antoka feno amin'ny farendrian'ny taranja ankehitriny ny federasiona malagasy ny baolina kitra noho ny tsy fahaiza mitantana amin'ny lafiny rehetra eo anivon'ny FMF.
ratsy ny vokatra ho an'ny ekipam-pirenena ary mihitsoka ny toana ara-bola tokony hositran'ny firenena avy amin'ny CAF sy ny FIFA. Be dia be ny vola very zao zay tokony ho azontsika zany. Misy $50,000 zao tokony ho azo fa tsy azo zany satria tsika tsy mandray anjara amina compétition internationale ny U17 sy féminin ary ny jeune misy vola be dia be ary zao zany zao ny 2025-26 eo misy vola $1,440,000 tokony hiditra amin'ny fédération malagasy ny football fa tsika tsy nandray anjara tamina fifaninanana dia tsy manome an'io ny CAF sy ny FIFA dia anjarantsika mieritreritra hoe inona nataon'ny mpitondra ny baolina kitra amin'izao fotoana izao. Isan'ny taranja efa nahavita dingana goavana raha tsy laza fa tsy ny fikaonandoham-pirenena nefa ny baolina kitra ny taona 2024. Maro ny tsokevitra nivoaka sy tapaka toy ny fananganana komity misa valo izay neverina fa iankina ny fanarenana ny taranja saingy tsy hita ny toyny hatreto ny nanaitra hatramin'ireo baolina pratika tokony notohizana navela ankehitriny hoy ny filohan'ny K2 HSB. Voalohany indrindra aloha tsy maintsy misitaka aloha amin'ny rafi-pitantanana mihitsy aloha misy zany satria ny fanjakana dia miditra tsehatra ao anatina fitantanana baolina kitra zay aloha anisan'ny anankiray zay. Za tsy miteny hoe tsy ilaina ny fanjakana na diso indray zay raha vao zay indray ny fomba fijery zay fa tena hoe nanakin-doha tanteraka tamin'ilay fanjakana n'ilay mpitondra teo fa tsy nanana tetika ampandrosoana na ny resaka formation ho an'ny mpanazatra na ny recyclage ho an'ireo zay efa navitan'izany tany aloha tsy ampy tsy misy tsony zay. Ny ataontsika sisa zao dia zao manova-mpanazatra isaky ny misy faharesena izay ve mivahaolana tsy vahaolana zay amiko misy be dia be ny zavatra tokony ahitsy fa tsy vitantsika. Hatreto ny olan'ny baolina kitra ny voaresaka nao izy efa nitondra avo ny lazan'ny firenena ary nampiray ny malagasy rehetra nandritra ny kanina 2022. Ny zavamisy ny taranjara-panatanjahantena rehetra no marary noho ny tsy fahaiza mitantana sy ny fitsaban'ny mpanao politika amin'ny resaka teknika sy fitantanana ka lasa sorona ny fanatanjahantena anjorom-bala izay taranja tsy tantanan'ireo avaram-patana na akaiky ny mpandobary indrindra rehefa misy fifaninanana any ivelany ilana tohana ara-bola. Tsy miatraraka ny tokony ho izy ny akamaroany ireo lalàna mifeny asa eto Madagasikara ka miterak-olana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa izany. Tsy ampy ihany koa ny fanaraha-maso ka maro ireo manararoatra ny tsy fahafantarany olona izany lalàna izany. Gaeton Andriatsilavo. Mampitaraina ireo mpiasa malagasy matetika ny fanitsakitsahana ny zony amin'ireny toeram-piasana samihafa ireny, indrindra amin'ireo orinasa tantanan'ny vahiny. Manararaotra ny zavamisy toy ny fahantrana sy ny tsy fisian'ny asa ary indrindra ny fahoany ataon'ny mpitondra izy ireo raha ny fanazavana ka mini mandika ny lalàna mifeny asa eto amintsika. Misy lalàna mamaritra an'io. Misy ohatra amin'izany resaka fotsiny ny tsy fisian'ny contrat de travail, ny tsy fanarahana, tsy fanajana ny ora fiasana, ny resaka heure supplémentaire, ny resaka congé, ny resaka permission sy ny sisa dia tena voaitsakitsaka tanteraka ao anatin'izay rehetrarehetra izay ka anairanay ny tompon'andraikitra mahefa mba hijery akaika an'io tranga io indrindrandrindra sindriako ny orinasa mpanjaraha vahiny toko vahiny izy dia mba ijereny tompon'andraikitra tsirairay aza vela ho andevo tompoko ny tanora malagasy na dia tsy misy ny asa avelao izay vonina hanaraka ny lalàna velona eto Madagasikara no avelao anjara eto fa zay tsy hanaraka an'izay aleo izy mody amindreo. Manan-karena lalàna isika miampy ireo fifanarahana iraisam-pirenena nosy avy ny Madagasikara raha ny tontolon'ny asa no resahana. Mila fampiarana ireny lalàna ireny ary mila tanterahana ihany koa izay fanapahan-kevitra no raisin'ny mpitondra fanjakana raha tsy ilaza afa-tsy ny karama farany ambany na ny SMIG. Ihany tefan'ny antso atao avokoa ny olona rehetra anatsarany ity sehatra ny asa eto Madagasikara ity. Dikan'izay misy message ho an'ny autorité, misy message ho an'ny mpandraraha, misy message ho an'ny sarambam-bahoaka. Miresaka tsindriazolena ny anao sahirana koa zany le mpiasa madinika ny nosbe ararotinay zany no miresaka izy zay soloako tegna eto. Satria misy SMIG naboaka ny fanjakana amin'ny karama farany ambany. Fa lazaiko atsika fa mpiasa privé agny aminay agny amintsika mikoragna azy io tsy mitouché io salaire io. Ary misy tsy manana bulletin DP, tsy manana contrat de travail.
ary efa mba mitaky tombotsoa anazy mandeha amin'ny inspecteur de travail misy fampiororoana koa zany mahazo izy de olo zay tsy managna soa de io tsindry io zany tsy dia tsara raha managna cible fampandrosoana ny fitoram-panjakana ka arahana tsindry azy legny tsy ho tratratsika zany io tanjona ny tokony izy karama farany ambany nataon'ny fanjakana exécuté amina fomba rehetra raha tsy mety atao alamiable mazo de takigny ny fomba zay agnanaovagna azo fa ho an'ny mpiasa zay tratrany tsindry azo legny zegny zay mba manao antsoavo midira agnatin'ny structure afagna miaro tombotsoa anareo zany fa raha mitaregny any ivelany any fo zany ivelan'ny structure anareo am'izay tsindry mahazo anareo tsisy azo atao fa azotsika atao tsara zay manangana resaka syndicat hiaro tombotsoa anareo tsisy olo ahita fa misy secret zany zavatra jiaby tsisy olo ahita zay demandy ataonareo agny taregninareo agny fa mba ilainay zay olo agnatin'ny structure zegny le zavatra mampalahelo anao resa mba managna document zay entinay mitsangana hiaro tombotsoa anao zava-dehibe araka izany ny fidirana ka ho isan'ny mpikambana eny anivon'ireny syndicat ny mpiasa ireny mora kokoa ny mitaky ny zo ary mba ho tratra ny tanjona dia ny fanatarana ny sehatry ny asa eto Madagasikara. Fa natao ankasitrana ireo mpanjifa ny tolotra rehetra omeny asa antony sy ny hetsika lehibe Megalevy asa izay ho tanterana ny arivany 12 Jolay ho avy izao manerana ny revon'ny partany rehetra eto Madagasikara izay atao eny amin'ny kianjan'ny Barima Masina kosa ho an'Antananarivo renivohitra izay nanafana ny lanonana ireo mpanakanto fanta-daza mahasovony ny asa Madagasikara fanampanazavana. Ny zavatra mety masina kely amin'ity hetsika ity dia tsy akory fiaraha-miasa le izy fa tena izahay avy ato anivon'ny asa mihitsiny no manolotra an'ity hetsika ity izany hoe natao izy ity mba hanomezana indrindra fahafa-po ho an'ireo mpanjifa satria raha mamea totanisa kely ahako dia efa eo amin'ny 16 millions eo ny isan'ny mpanjifa any asa ankehitriny moa zany mividy tolotra manomboka amina 10 ariary dia efa afaka mahazo tapakila isika dia ny anivony iastora no angalana izay. Lafiny kolotsaina vetivety nofaranana tamin'ny repika difanao ny sakalava fahiny rehetra avy nandray asoavana ny fanompoam-be 2025 tao amin'ny douane miarina rivo tsara rano ambony Mahajanga. Nizotra pilaminana ny 5 andro nanaovana an'izao fanompoam-be izao ka samy nahazo tso-drano izay tandrify azy ireo tonga nanotrina izany. Anja Robert Kolmahajanga. Miandrandraha tsarana sy hasoavana avokoa ireo mpanompo avy amin'ny lafivalon'ny nosy sy avy any ampitan-dranomasina izay tonga nanotrina sy nanome voninahitra n'izy efa daha manan-kasana nandritra ny fanompoam-be 524 ity teto amin'ny douane Andriamisara efa daha manan-kasana tsara rano ambony Mahajanga. Be dia be mivahiny mandalo eto ary anisany masarika vahiny ty fanompoa ty izy moa ny tapohana Andriamisara va efa daha manan-kasana fa manino izy ny tapohana zay le ampitombo an'le asina ananany any indrindrandrindra amin'izay olona mipetraka hipetrahany. Ny alatsinainy faha-7 ny volana Jolay no nanaovana ny fitampo ny ampahambatana izy efa daha manan-kasana na ilay antsoina hoe bain de relique tato amin'ny zombany Miarinarivo. Ny zoma faha 12 ny volana Jolay kosa no famaranana n'izao fanompoam-be izao izay no amarina tamin'ny alalan'ny rebika ny fandimbiasan'ireo sakalava mandala an'izao fomban-drazana izao. Eto moa zay tompona andraikitra amin'ny douane Miarinarivo tsara rano ambony zay tariny mpanjaka be ny boeny Dina Yermisky tombo soma tsara ny fanompoam-be tamin'ny taona 2024 tanteraka n'androany moa ny rebika moa zay diny enti-paharazana zay nataony ro mpanjaka teo aloha ka tohizana azy io hatram'izay ka n'androany zany namarana ny fitampoa ga nanao rebika ka tombo soma tsara ny rebika ka eto moa zahay dia faly aravo zahay mpitantana ny douane satria ino moa nafaly anay satria maro be ny vahoaka maro dia maro ny vahoaka tonga nanatrika zany rebika zany mamarana ny fanompoa moa atsika n'androany ka mangataka amin-dragnahary zahay sy razantsika ao amin-Dramisara Andramandriso-Arivo amin-Ramboenarivo amin-Dranan'igna mba handay atsaragna antsika amin'ity taona 2024 ity ary mangataka zahay iengany mba ohatratra ny taona ho avy ohatran'izao koa tsika jiaby mitsingeringerina hiara ilalao eto hiara isoma eto hiara ifalifaly eto atsika amin'ny taona ho avy izao koa mangataka amin-dragnahary atsika.
ny fody ny varavarana tapitra ny fitampo samy hamonjy toerany ny aviany avokoa ireo olona marobe izay tonga teto mahajanga ireto iverina amin'ny asa mandraharahany ao anatin'ny fisaloran-kasina izay ny rantoviny teto ny rano eo anaty tavoahangy eo amin'ny varavarana reny zany hitatsika fa rano zay avy ao anaty doany izy io zay rano masina izy io masina sacré izy io dia amidy amena ny namana tsiraikiraiky mba hondesiny mody any amin'ireo any mba hagnataon'ny fangataham-pitahina zay nireo rano agnatin'ny tavoahangy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Haïti mihoatra ny 3 arivo taona nanomboka ny volana janoary hatramin'ny 30 jona lasa teo ireo olona namony ainy raha mihoatra ny iray tapitrisa kosa no voatery ny findra toerana noho ny herisetra ataon'ireo andian-jolay mitapiadina ankoatra ireo mbola maro ihany koa ireo olona nalaina ankeriny na olana sy ny sisa raha nitatitry ny firenena mikambana mikasika ny toe-java-misy ao Haïti amin'izao fotoana nitrangana herisetra ataon'ireo andian-jolay mitapiadina izay mbola mitohy hatrany amin'izao fotoana ary rehefa eo ambany fifehezan'izy ireo amin'izao fotoana ny 20 isanjato ny renivohitry Haïti saingy na eo azy izany tsy mbola navita nameriny ny toe-draharaha amin'ny laon'ny mpitantana tetezamita any an-toerana. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Brox nous a présenté Nivava. Salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus e zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy. Nous a présenté Nivava. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Nous a présenté Nivava. Pour vos séjours à Majunga, rien ne vaut la douceur de la mer, le coucher du soleil et l'hôtel Coco Lodge, une étape de rêve à Madagascar. Nous a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.